Zay no makasika niny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nitrangana horohorontany anankiroa samihafa teto Madagasikara tamin'ity andro androany ity. Ny voalohany dia nitranga tany amin'ny 5 sy 5:20 minitra tany ho any. Ny faharoa kosa dia tany amin'ny 5 sy 3:30 minitra tany ho any. Niseho tany amin'ny 70 kilometatra. Raha ny fantatra moa zany dia tany atsimo andrefan'ny Madagasikara no nisehon'ireto horohorontany reto, ary mponina maromaro no nahatsikaritra ny fisian'izany horohorontany zany. Nitrangana horohorontany anankiroa teto Madagasikara androany maraina, tokony tamin'ny 5 sy 5:20 minitra izay naharitra 20 minitra ny iray, ary tamin'ny 5 sy 3:30 minitra ny faharoa izay naharitra 10 minitra teo. Horohorontany izay niseho tany amin'ny 740 kilometatra ny atsimo andrefan'ny Betafo Antsirabe, 220.5 kilometatra ny atsimo andrefana Antsirabe, ary eno taty afovoantany satria dia 70 kilometatra atsimo andrefana Antananarivo no nisehony. Nisy tokotra ny horohorontany io tandroany maraina anankiroa. Ny ray voalohany tamin'ny 5 sasany latsaka 5, zay ny voalohany, dia ny faharoa tamin'ny 5 sasany mahery minitra. Toerana anankiray no nisehony eo dia tany akaikin'ny Antsirabe tany faritra Antsirabe. Ny tena tsara mahatarana azy zany dia hoe 740 kilometatra atsimo andrefan'ny Betafo no misy azy, 220 kilometatra atsimo andrefan'ny Antsirabe, ary 170 kilometatra atsimo andrefana Somalatsimo andrefana Antananarivo. Zay zany ny tanjaka izy io. Tsy afaka tena mbola miteny amintsika hoe zao tena marina izy satria difotra be mihitsy le maro-pandrefesana teto, satria kaikely le izy akaikel'ny station mandray azy. Dia estimation zany hoe tombatombana tamin'ny faharetan'le horohorontany anankiroa reo nanaovana inkajy io maraina io, dia manodidina ny 4.5 hatramin'ny 4.6 amin'ny marodrefiny Richter ireo seisme anankiroa reo. Eto Madagasikara misy seisme maromaro, misy horohorontany foana miseho saky isan'andro, fa kely dia kely ny tanjany. Kely zany latsaky ny 2 amin'ny marodrefiny Richter zany. Ny toerana misy ny seisme eto Madagasikara dia misy any saika ahitana azy daholo eraky Madagasikara, indrindra moa zany amin'le ataonay hoe socle cristallin, zany hoe ity ilay toerana ampovoantany sy mandeha makany amin'ny ilany atsinanana ny nosy. Io zany menga avy any amin'ny faritra avaratra Atsiranana, me mahazo amin'ny tsara tanàna, miditra Andremenina Ambatondrazaka, miditra makaty andrefana taraiky amin'ny Famozakova, midina makaty atsimo Antsirabe, me mahazo n'Ambato Finandrana sy Ambositra rehetriny, me pakatra any amin'ny faritra Androy farany, dia menjera hatrany Tolaniaro. Misy horohorontany tsy latsaky ny 5 isan'andro eto Madagasikara izay tsy dia matanjaka ny heriny, manodidina 3 hatramin'ny 3 araky ny marodrefin'ny Richter no tanjany. Isan'ny mahatonga izany ny fisian'ny fitriaran'ny tany izay mihetsika sy maka ny toerany tsikelikely vokatry ny fisarahan'ny firenena Gondwana, izany hoe Australie, Afrika ary Inde ka tafiditra amin'izany Madagasikara.